Palendaka iray no niara ny fitsaram-bahoaka tetsy amin'ny école normale Mabimbo ny Alahady fa 17 ny volana desambra teo. Tovavy iray ity niara ny fanendana ity ka nentin'ilay jiolahy nitsoka ny finday teny aminy ary ny fanenjeny olona. Niara nidarika avy hatrany ity mpanendaka ity raha tratra ny fokon'olona teo. Zavatra nitranga zany zay monko mipetraka amin'ny école normale dia zany voaka teo an-tokotany mipetrapetraka naka-rivotra dia telefonako zany natao teo ambony feako dia angambany izy mety efa mahavoaremarika na mahavoatsy haiko ny ahoana dia izy miala avy any fanatrika aminaka miala avy any dia tonga dia efa nibatehany moramoratra an'izao foana ilay telefona dia zaho monka nigaga ny andrandra iverako fa ilay olona anatin'ny lakoronay mba hoe misy monga ka zaho vao ny andrandra nitsangana tonga dia efa nilefa izy. Dia nandodo anazy zaho moa vehivavy tsy sery mitovy anazy dia nandodo anazy sady manantso hoe mpangalatra tsy tratrako izy dia nahazo tournant amin'izay zany kay na tournant io fomba fenofeno fokon'olona tao anatiny tao zany dia iny natratra anazy dia izay zany fa tournant eo amin'ny mosquée Zanatany Ambovalana. Tava verina ilay telefona fa ilay izy aloha dia vakivaky potipotika simba ilay lehilahy nangalatra aloha amin'izao aloha izy androva aty ndaza tsy salama zany izy fa tsy haiko ny teny tany na ahoana na ahoana. Nentina tena amin'ny hôpitaly Bezaka Androva io lehilahy mpanendaka io no niratra nazo azy. Raha tonga tena toerana nefa ny mpanao gazety naka ny sary dia voasakany ireo mpitsabo izay tsy afaka maka ny sary. Raha nanontany ny mpanao gazety ny tompony ndraikitry ny hôpitaly Bezaka Androva dia nilaza fa tsy mbola nisy ny vonintaitra manokana ho an'ny mpanao gazety. Tranga mateti-piseho ny fanakanana ny mpanao gazety amin'ny asany amin'ny sehatra asa rehetra eto amintsika. 5 tokony ho fantatry izy ireo hatrana nefa fa tsy hafa misaraka amin'ny mpanao gazety ny asa rehetra ataon'izy ireo. Nararotin'ireo mpamaky trano nanaovana ny asa ratsy ny orana ny latsaka ny aliny zoma 12 desambra ka tonga trano iray no niara ny vakitrano io tao amin'ny fokotany ny Ambalavato tokony tamin'ireo ora sasany maraina. Eny ny tompotrano tsara ny fomba nidiran'ireo mpamaky trano 5 tsesany voaka ity farany no nitahotra. Vokany lasa n'ireo jiolahy miisa 3 izay namaky io trano tao Ambalavato io ny solosaina iray tao ary nitsoka ireto farany. Raha ny fitantaran'ireo olona mpiray vodirindrina tamin'ity trano vaky ity dia nisy zavatra napokan'ireo jiolahy tety ivelany izay tsy fantatra izany na inona na inona. Tokony tamin'ny 3 maraina zay ny andro trano le ravaviko taria avaratra taria dia rehefa nifo zay reo tonga namatrano dia nivoaka zay nandeha mipipi. Rehefa nandeha mipipi zay dia reo fa tonga teo reo tompotrano zany. Rehefa nandeha mipipi amin'izay zay mbola mipipi tamindreo taria zany mbola tsy hitanay le zavatra fa rehefa zay ody amin'izay zany ody aty satria tranonay eo apita aty zany apitan'ity trano vaky ity dia rehefa andeha zay telo mianaka ody dia zay miakatra eo amin'ity fiakarana kely amin'le trano vaky io zany teo zany zay nahitan'le varavarana nakipaka ny rivotra dia tonga taitra tamiko amboko za zany tonga nangovotra za dia le vue de protection zany hitany ankipaka dia tonga nangovotra za iny dia tenako amin'ny zanako nakoroa re zany nandeha izay telo mianaka bokany dia zanako roa re zany nandesiko dia zanako roa afara dia za zany ny aloha dia le zanako roa amin'izay tonga niteneniko hoe ha vaky trano mamany derika hoa dia tonga nangovotra zay telo iny dia naposika andreo za ndatsika hipody ozy izy dia lasa zay nandeha miverina tamin'le trano natorianay tary dia rehefa avy amin'izay zay niteny tamin'le vadin'le ravaviko hoe andao anao papa Marco fa vaky trano mamany derika ao dia lasa zany izy mbola nandeha foana dia hoe anao iza mandeha fa sao dia mbola ao reo sao dia misy namana izy ao sao dia mbola anaty trano ao zany hevitranay dia lasa mboko zay izy nandeha mipody dia nanantsolona tanaty lakoro tany amin'izay izy hoe andao anareo fa misy trano mamany derika vaky ao dia lasa amin'izay olona jiaby mivoaka jiaby amin'izay olona nijeran'le trano teo amin'izay. Hitako aloha reo fa mijotso any le roa direct avela teo dia zaho manao menace mavozo reny teneko ohatrany hoe misy namana zany io ay mamaraka io nanapokandreo rany amin'izay zaho zany lefa iny diako nilefa tonga dia niditra anaty lakoro any niborivotra zany lefa. Efa ny fanoteriny izay no niara ny vakitrano ity trano iray tao amin'ny fokotany ny Ambalavato ity ary saikany lasa n'izy ireo avokoa ny entana tao. Efa eo ampelatana ny polisy pirenena ny drarà ary nidina tena toerany ny maraina ny asabotsy fa 12 ny volana desambra io ny polisy pirenena avy amin'ny sampandrarany UIR na ny unité d'intervention rapide izay nijery ny zava-misy.
Ny tontolo andro ny zoma 12 Desambra 17 no natao tao Soamasitra Besely ny fanazarantena amin'ny fanaovana sarinady sy fianarana mitifitra izay nataon'ireo zandarmariam-pirenena manamboninahitra sy ireo manamboninahitra lefitra avy amin'ny faritry Melaky, Sofia, Betsiboka ary ny avy ato amin'ny faritry Boeny izay notarian'ny Colonel Beivoka. Androany 12 volana Desambra zany nanao sarinady ny gendarmeria Mahajanga ary izy io zany nitambaran'ny azo lazaina hoe siziana manontolo satria voasolo tena daholo zany ny groupement anankitelo ankoatran'ny eto an-tampon-tanàna. Nienga zany tanoany amin'ny 4 maraina reo miaramila reo de manao manœuvre zany misy marsa zany eo amin'ny 12 kilometatra zay tsy maintsy noenjena tao anatin'ny adiny telo kanefa ao anatin'ny adiny telo zay misy obstacle maromaro mety misy embuscade mety misy reconnaissance na point zany hoe maromaro man tactique atao anatiny sy ny topographie fa ny farana zany tam fanaovana an'izao fanazarantena amin'ny fitifirana zao izao fitifirana zao zany efa fanao mahazatra zany hoe natao teto Soamasitra na Besely mo zany tam'tindray mitoraka ity satria eto hita fa hoe malalaka manazatra tena sala amin'ny asa rehetra zany misy foana zany ny fanazarantena zay ny antony. Nandritra ity fotoana ihany ty koa dia nampandraisina anjara ireo mpanao gazety izay tonga teny an-toerana ny amin'izany fianarana mitifitra izany. Nafinatra ny fiarahana tao amin'ny niarana tamin'izareo gendarmerie-pirenena tao Mahajanga nitarety ny sergent ny Colonel Beivoka sy ny ekipa rehetra ataty tanàna kely mahafinaritra atao hoe Soamasitrana atao anaty fokotanin'ny Besely. Nandray anjara ihany koa ny mpanao gazety tsy vitany hoe nanao ny asa fanao gazety onzy fa nandray anjara ihany koa ary nandray anjara tamin'ny fitifirana misy tazantsika teo iny dia zava-baovao ary expérience ilaina ngamba hoe vanesa eo amin'ny fiainana. Ilaina tokoa satria zava-dehibe zany le sarinady ohatr'izao raha ny fahitanay azy teo. Tao amin'ny taty an-dalana moa zany zay dia efa nahita hoe nisy olana koa tafaverina satria mety natahotra anareo le manœuvre nataon'le zandary angamba zany le dahalo dia navela zareo le omby dia omby anankiroa zany tafaverina rehefa narahan'le fokon'olona. Dia hitanay zany eto le toerana malalaka mba hitan'ny zavatra ohatr'izao zany dia dissuasif sahany zany hoe tsy mampatahotra anareo olon-dratsy zany fa mahita hoe reto zandary reto angeka mahay mitifitra reto zandary reto angeka tena mavita miaro ny vahoaka sy ny fananana. Mankasitraka indrindra ny Colonel Beivoka satria hatramin'izay natongavany tamin'ny fitantanana ny CRGN Mahajanga dia nanokatra varavarana ho an'ny mpanao gazety izy eto Mahajanga. Zao zavatra atao aty zao ho anahy manokana tena sambany teo amin'ny fiainako nisy fianarana mitifitra ohatran'izao. Tsy hoe sanatria mpanao gazety hanenjika dahalo tsy asanay zany fa tena misy ilana azy zany ndray andro any raha tena hafa tokoa ny tokoa fahaizana mitifitra zany ilaina foana ny fiarovan-tena. Raha ny ankapobeny fahitanan'le zava-nitranga dia sarotra ny asan'ny mpitandron'ny filaminana. Tena sarotra tsika amin'ny fiarahamonina reny manome tsiny ny zandary indraindray hoe misy basy nefa tsy mitifitra tena zay taty niaraka tamin'izareo tena mahita hoe mafy ny asana ny mpitandron'ny filaminana. Nazanaty zany ilaina ihany koa le fanazarantena ataon'izareo matetika satria ankamaroan'izy ireo le miasa amin'ny bureau ny ankoatran'izay le gendarme vaovao mila traikefa mamerina fankasitrahana feno aby amin'ny lehibe ny gendarmerie-pirenena Colonel Beivoka. Nahatratra 4 ny isan'ny balan'olanina nandritra ity sarinady ny fanazarantena mitifitra izay nataon'ny gendarmerie-pirenena tany Besely ity. Ny zoma 12 Desambra 17 dia azon'ireo fokon'olona mpanaradia any ny omby miisa 2 nangalary ny dahalo tao amin'ny fokotany Antsiatsiaka commune ny Betsako ny aliny alarobia 13 Desambra 17 Nroasindreo zany le omby nandeha niakatra ty an'le Betsako dia niakatra nandeha Kirefo tonga Kirefo reo dia nanatsimo nandeha any Amangaroa dia zavatra nataonay zany nanao le fanarana tonga tany zany le omby tratra amindreo fa nanao manana basy zany reo dia nanifitra reo le am'le fokon'olona nagnaraka fa lany le balandreo ngambany dia nitsoka reo ny ala tao Amangaroa.
Anisan'ny zava-dehibe amin'ny ady amin'ny asandahalo ny fiarah-miasan'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana. Mba hialana amin'ireo olona tsy fantatra miditra ny tanàna dia misy araka izany ny torohevitra nomena ireto fokon'olona ireto. Atin'ny kalony zany dia ahitantsika misy fanarahan-dia ao, misy fanarahana maso vahiny tonga tanàna, misy fiambenana kizo, misy aminareo olona tendrena andeha ilaza amin'ny tany filaminana, misy zara maromaro ka izay asa maromaro zay zany natao hoe kalony. Ao anatin'izay zany natao hoe andry maso bokon'olona ka manomboka zao zany arahanareo maso izy ny vahiny tonga amin'ny tanàna misy anareo. Tokony ampiatra ny kalony araka izany ny mponina amin'ireo komuna ambanivohitra mba hafantarana ireo olon-dratsy sy ny alatra mety iseho ao an-tanànan'izy ireo.